tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ny masoko any amin'ny tompo lalandava, izy no manala ny tongotro amin'ny arato, mba todio aho iantrao fahonjohonjo izaho rery mahantra. Mbola faly atrany miarabantsika jiaby, indrindra fa anao zay tratranay eo mpagnarahagna an'izao onjam-peona radio Fagniry izao. Alahady fahatelo amin'ny Karemy, ny loha hevitra zay naroson'ny fiangonana ho antsika mahatoky Andriamanitra, ka iravaky teny telo zay narosony ho antsika no ndeha hitandrignesantsika amin'izao fotoagna zao, ary ny fampianarana sy ny toriteny avy amin'izy ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson no andeha hitandrignesantsika afaran'ny fagnarahagna ireo vakiteny ireo. Ka ny vakiteny voalohany, boky Exode, omeo rano izahay ho sotroinay. Tamin'izany andro zany dia menetaheta ny vahoaka ka nomonomonina tamin'ny Moizy nanao hoe, ahoana no nampekaranao anay hiala tany Ejipta hahafaty ny etaetanay sy ny zanakay mba amin'ny bibinay. Dia nitaraina tamin'ny tompo i Moizy ka nanao hoe, inona no hataoko ho an'ity vahoaka ity, fa kely foana sisa tsy hitorahany vato ahy. Ary hoy ny tompo tamin'ny Moizy, mialohany vahoaka ka ento miaraka aminao ny loholon'ny Israely, ataovy an-tananao koa ny tehinao ny kapohanao ny ony dia mandehana. Fa indro aho hitsangana eo anoloanao ao amin'ny vatolampy izay ao Horeba, hikapoka ny vatolampy ianao dia hivoaka ny rano ary hisotro ny vahoaka. Nataony Moizy teo anatrehan'ny loholon'ny Israely izany, ary nomeny anarana hoe Masasy Meriba io fitoerana io, fa nila akisa ny zanak'Israely sy naka fanahin'ny tompo nanao hoe, eto fivoantsika va ny tompo satsia. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Henony tompo, samiantso antsika. Henony tompo, samiantso antsika. Henony tompo, samiantso antsika. Henony tompo, samiantso antsika. Aviny falika ombiny tompo, lay vatolampy sy vonjitsika. Andeha makeo anoloany saotra. Irasy antsary ankalaza. Iz'Andriamanitra sady tompo. Manjakan'ireo Andriamanika hafa. Ny tany ao ampelatanany, tapony
io nataony gasy ny ranomasina anetaziko afahasatanany miole amin'ny akofa sakare tomponanao atsika haino ny tompo sanyantso atsika haino ny tompo sanyantso atsika fa izy ny tenany manitsika sika vahoaka sy ondry fiandriny iay mazika ianareo anio zano ambarany sirazay sande mafotony tany anezatra tany masasany meriba nasanaranteny tsapahany kanefa nahitany asa vita fitaranaki ty efapolo taona natofoka natezitrany okampanisitoko ity tsy mety alalany tena lalako haino ny tompo zay miantso atsika haino ny tompo zay miantso atsika estraokaniany fireto tsy atana miaraka andesikisaotra ny tompotsika zay finatsika zanany mety miantso atsika raiko samenatsika haino ny tompo zay miantso atsika 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 vaky teny masina faharoa taratasiny masinda-pôly apôstôly ho an'ny kristianina tany roma efa voarotsaka ao ampontsika tamin'ny fanahy masina nomenantsika ny fitiavana ry kristianina havana efa noamarinina nohon'ny finoana isika ka miavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay azahoantsika manatona ampinoana izao fahasoavana itoerantsika tsara izao sy mifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra ary ny fanantenana tsy mba manodoka satria efa voarotsaka ao ampontsika tamin'ny fanahy masina nomenantsika ny fitiavan'Andriamanitra fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty tamin'ny fotoana voatendry i Kristy mba hamonjy ny ratsy fanahy saika tsy misy manaiko faty hamonjy ny olo marina ary angamba hisy ihany sahy maty hamonjy ny manao soa fa izao kosa no nanao an'Andriamanitra ny fitiavany antsika fony mbola mpanota isika no maty hamonjy antsika i Kristy izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra Evanjely masina nosoratan'ny Masinday Joany. Ny rano izay omeko dia ho tonga aloha rano miboiboika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Tamin'izany andro zany, i Jesoa tonga tany amin'ny tanànan'ny Samaria anankiray atao hoe Sikara, akaiky ny saha nomeny Jakoba any Josefa zanany, teo no nisy ny fantsakany Jakoba.
ary sasatry ny dianalehany Jesoa ka nipetraka tsotry zao teo amoron'ny fantsakana tokony ho tamin'ny ora fahenina. De inty nisy vehivavy Samaritanina anankiray tonga teo hantsaka rano ka hoy Jesoa taminy: mba omeo kely aho ostroiko fa lasa nankany an-tanàna ividy anina ny mpianany. De hoy ile vehivavy Samaritanina taminy: nahoana ianao no jody ka mangataka rano osotrona amiko nefa aho vehivavy Samaritanina, fa tsy nifankahay moa ny jody sy ny Samaritanina. Namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: raha fantatrao manko ny fanomezan'Andriamanitra sy izay milaza aminao hoe mba omeo kely aho osotroiko, de ianao indray aza no ho nangataka taminy ka omeny rano velona. Hoy ira vehivavy taminy: ianao tompoko tsy manan-kanovozana ary ny fantsakana lalina, ka aiza nge no hahazahoanao izany rano velona izany? Ianao angaha lehibe noho i Jakoba razantsika izay nazahoanay ity fantsakana ity sy nisotro teto na ny tenany na ny zanany mba amin'ny bibiny. De hoy Jesoa namaly azy: izay rehetra misotro amin'ity rano ity mbola angetaheta ihany, fa izay isotro amin'ny rano homeko azy no tsy angetaheta mandrakizay, satria ny rano homeko azy de ho tonga loha rano miboiboika ao anatiny hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Ka hoy ra vehivavy taminy: omeo amin'izany rano zany re aho tompoko, mba tsy angetaheta intsony de tsy ankaty antsaka koa. Fa hoy Jesoa taminy: mandehana miantsoa ny vadinao ka mankanesa ty. Ary hoy ra vehivavy: tsy manambady aho. De hoy Jesoa taminy: marina ny filazanao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao ary tsy vadinao ilay itoeranao ankehitriny, ka marina ny voalazanao. De hoy ra vehivavy taminy: tompoko, hitako fampaminany ianao. Nirazanay nivavaka teo amin'io tendrombohitra io, ary ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tsy maintsy ivavahana. Ary hoy Jesoa taminy: ra vehivavy, minoa ahy fa tonga ny andro ka tsy amin'io tendrombohitra io na any Jerosalema aza no ivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, fa izahay no mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jody ny famonjena. Fa ho avy ny andro ary efa tonga sahady aza izay hivavahany mpivavaka marina amin'ny ray amin'ny fanahy sy fahamarinana, fa ny mpivavaka aminy toy izany no tadiavin'ny ray. Andriamanitra de fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. De namaly ra vehivavy ka nanao taminy hoe: fantatro fa avy ny Mesia izay atao hoe Kristy, fa rehefa tonga izy de hanambara amitsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesoa taminy: izaho izay miresaka aminao izao no izy. Tamin'izay de tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no niresahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona no tadiavinao na ahoana no iresahanao aminy. Raha vehivavy kosa tamin'izay de nandao ny sininy ka lasa nankany an-tanàna nilaza tamin'ny olona hoe: andeha ianareo izaha izao lehilahy izao, fa nolazainy tamiko avokoa ny nataoko rehetra, ka izao angaha no Kristy. De nivoaka avy tao an-tanàna ny olona hanatona any Jesoa. Mbola tsy tonga ny olona de nanasa azy ny mpianany nanao hoe: hano rabio. Fa hoy Jesoa taminy: izaho manankanina izay tsy fantatrareo. De nifampilaza ny mpianany hoe nisy olona nanaty zavatra hoanina angaha. Fa hoy Jesoa tamin'izy ireo: ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy manatanteraka ny asany. Moa tsy lazainareo fa mbola efa-bolana ny taom-pijinjana, kanefa lazaiko aminareo, atopazo ny masonareo ka tazano ny enen-tsaha, fa efa manopy mena sahady ny vary ka efa ho fijinja. Izay mpijinja de mandray karama ary mamoro vokatra ho an'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Fa amin'ity marina ilay oabolana hoe: hafa no mamafy, hafa no mijinja. Ny rahiko hijinja amin'izay tsy niasanareo ianareo, fa olon-kafa no niasa ka ianareo no nanohy ny asany. Maro ny Samaritanina tamin'izany tanàna izany no nino azy noho ny tenin-dra vehivavy nanao hoe: nolazainy tamiko avokoa ny nataoko rehetra.
fa no nitonga teo aminy ny Samaritana dia nangataka azy toetra teo aminy ary nitoetra tao indroa andro izy. Ka vao menkamaro aza no nino azy noho ny teny nataony sy nanao tamina vehivavy hoe, tsy noho ny filazanao intsony no nino anay, fa ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy ny olona. Izany ary ka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, manomboka amin'izao alahady 7 amin'ny karimy zao dia ny evanjely no masindazoany novaka isika, fa indrindra ireo evanjely zay mifandray akaiky amin'ny alalan'ireo famantarana, fagagana mono mahazatra sika, ireo famantarana zay mifandray akaiky amin'ny batemy, zany hoe andinika bebe koa ny paka isika, paka batemy fandalovana miala amin'ny fahafatesana miditra amin'ny fiainana. Ka manomboka amin'izao alahady 7 zao 4 sy 5 dia andinika ireo famantarana nataon Jesoa ao masindazoany, sady misy fanazavana ataony masindazoany mikasika azy ireo. Dia amin'izao alahady 7 zao dia ny mikasika ny rano, zany hoe lay fionan'i Jesoa tamin'ilay vehivavy Samaritana, zany hoe mangetaheta tokoa isika, mangetaheta ny famonjena nentin'i Kristy, ary dia ho hitasika ary amin'ny alalan'ireo famantarana hatramin'ny alahady 5 amin'ny karimy, fa miarabelona amintsika tokoa i Jesoa ary miaradalana amintsika ka manala sika amin'izay rehetra mandrakotra ny fiainantsika, izay rehetra mety mahafaty sika ka mitondra sika amin'ny tena fiainana. Matoy izy miaradalana sika dia anjara sika no mandray azy, ary raha mandray azy tokoa ho hitasika amin'ireo famantarana, amin'ireo fahagagana, fa ho an'izay mandray azy dia mahazo fahasoavana ary feno hafaliana, ary ny afatarana fa nandray fahasoavana ireo dia sy tana ny manambara amin'ny manodidina azy. Matetika isika no manontany ahoana ny afatarana fa votom-ponoana isika, dia io no lazaitsika matetika hoe mandray ary manome manambara koa zany amin'ny alalan'ny fahafoizana, amin'ny alalan'ny faharetana, amin'ny alalan'ny fanimpona ny vaovao mafaly nentin'i Kristy. Ndeha ary andinika ireo tenin'Andriamanitra arosiny eglizy amin'izao alahady 7 amin'ny karimy zao ary sika, arak'izay voalaza sika zay efa manakaiky dia akaiky fa indrindra ny pèlerinage ny montagne de français zay ibanjina sika ny Jesoa, iarahantsika amin'ny Jesoa, mpiarabelona amintsika, hiakatra ny tendrombohitra. Ka araky ny lazaitsika tamin'ny alahady lasa teo mba hiova fo tokoa sika ka ho zaly chapely velona tokoa eo anivon'ny tanànasika, izara an'izay fahasoavana izay, fa mangetaheta tokoa ny famindrapon'Andriamanitra izao androtsika izao. Ary dia izay no ambarany vakiteny voalohany bokin'ny Esôdy, nandalo tany hevitra ny vahoaka ka nymonmonina tamin'ny Moizy, mitranga amin'ny fiainantsika ihany koa izay. Rehefa tozo zavatra manahirana isika dia tady anome siny an'Andriamanitra, Andriamanitra nefa mahatoky, tsy mivadika amin'ny dinam-pitiavana izy. Ka inona tokoa raha ny monomonina ny vahoaka dia nomeny Andriamanitra rano velona, ary tandindon'i Jesoa rano velona, lay rano mamelona sika amin'ny paka, lay anaovana batemy asika ka zahosika ny ain'Andriamanitra. Io lay tantaran'ny Massa sy Meriba zay nilazaina fa nakafanahy ny Tompo Andriamanitra, nefa eo afovoany tokoa ny Tompo
anjarasika zany misafidy ahita ny tompo eo amin'ny fiainatsika ary dia zay nolazay ny masindapoly ho an'ny kristianina tany Roma efa ao amintsika tokoa ny fanan'Andriamanitra ka anjarasika ary no mandray azy satria miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra dia nomena sika ny fitiavana. Io fitiavana io ny rano velona mamelona ny fiainatsika fa raha lavitra ny fitiavana dia maty ny fiainatsika ary dia hitasika zany amin'ny korotana maro isan-karazany iran'izao tontolo izao eo amin'ny fiainatsika ao amin'ny fianakaviantsika raisoary ny fanahy masina araroty izao vanim-potoana ny karimy izao mba hiavozasika tokoa mihavana re amin'ny Andriamanitra raha mihavana amin'Andriamanitra isika karakarainy Andriamanitra isika i Jesosy Kristy miarabelona amintsika raha mihavana raiso ny sakramenta ny famindrapon'Andriamanitra araroty izao dia iova ny fosika ka hitoetra eo amin'ny fiainansika tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ary miaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny fanantenana hoy masindapoly ny fanantenana sy mba manidoka sy mba mamitaka satria ao amintsika ny fitiavan'Andriamanitra raha ao amintsika tokoa ny fitiavan'Andriamanitra dia sy manan-kery ao amintsika koa ny rasy satria hifankatia isika ary hifamelona hifanasoa hifanasara hikasaka mandrakariva ny soa iombonana ary izay no azo lazaina amtinana ny evanjely zay mitantara ny fionany Jesoa tamin'ny vehivavy Samaritana. Vizana Jesoa kazo Jesoa dia nanantona an'ilay fisakana fakana rano zany tao amin'ny tanànany Sikara matoy masindazoany namaritra ny ora sy ny toerana dia tiano fantatra sika sara fa misy dikany lehibe io famantarana nataon'i Jesoa tamin'ny lay vehivavy lay resadresaka nataon'ilay vehivavy nanambarany mombany izy no rano velona izy no mpamonjy izy no Mesia tamin'ny fasakan'i Jakoba azo lazaina fa fandaliana mpinona no nataon'i Jesoa eto ary dia no taritiny sikelikely ilay vehivavy mba hasapa fa izy tokoa ny famonjena ary dia zay nataon'i Jesoa amintsika isaky ny mamaky ny baiboly sika ho toy ny fanazavana nataosika zay ny tenin'ny Andriamanitra tao amin'ny raona en'ireo apôstôly tiany zanako malalako eno izy isaky ny miaino an'i Jesoa isika dia ampianariny takany nataony amin'ilay vehivavy Samaritana eto. Raha mba fantatra manko ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao no andray azy. Raha mba fantatra sika tokoa manko ny fanomezan'Andriamanitra dia isika no hiazakazaka anaton'i Jesoa ary dia zay no nataony ilay vehivavy Samaritana ary dia zay nataon'i Jesoa mampianatra sika sikelikely izy ary dia ambarany amintsika ny marina ary rehefa miona amin'ny Jesoa tsika ka fantatra sika ny marina izay no miseho teto nambarany any tamin'ity vehivavy ity niatim-panahy ny fiainany ary dia zay no ampiova ansika ihany koa rehefa mieky isika ny fahotansika tahaka n'ilay vehivavy matoa sika sy miova sy manana fanaitretena mbola miavonavona isika sy manaiky ny ampianarin'i Jesoa isika nampianarin'i Jesoa ilay vehivavy ka nieky ny fahalemena izy anatin'ny fanaitretena raha mieky ny fahalemena isika ao anatin'ny fanaitretena fa indrindra amin'izao karimy izao dia iova ny fiainansika tahaka n'ilay vehivavy ary izy ihany koa no nanambara amin'ireo mpiarabelona ary dia ireto mpiarabelona nandray an'i Jesoa ary dia zay no antena isika ary andray an'i Jesoa ity tanànantsika ity ny diosesika andray an'i Jesoa raha mandray an'i Jesoa sika dia iova ny fiainansika ary dia hiavao isika ary dia angataka amin'i Jesoa aza no hoe mitoera ty aminay dia izay tokoa ny famonjena i Jesoa mitoetra eto amintsika
azagaga koa nefa sika raha misy tady anelikilika na de eo anivon'ny fiangonana aza endrisika sara ny nataon'ireo mpianatra zay tady any Mesiny any Jesoa miresaka amin'ny lay vehivavy ary vony fakapana ihany koa te hitazona any Jesoa asika sanatria izany fa indrindra amin'izao fiomanasika mipaka izao aoka isika sy anana an'izay fakapanaina nanany reto apôstôly reto aoka isika hovonina izara amin'ny hafa ary ambaran' Jesoa ny antom-piainasika manontolo dia ny antom-piainany dia anatanteraka ny sitrapony ray de zay ihany koa no antom-piainasika anatanteraka ny sitrapony ray ka raha manatanteraka ny sitrapony ray isika de fataro ary fa iova ho sara ny fiainasika ary dia anambara amin'ny hafa dia ireo hafa ireo no anambara ampahaibe maso tahaka nataon'izy ireo tamin'ny vehivavy hoe sy noho ny filazanao sony ny nonay fa ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonzy ny olona engany isika sy raikiraika avy amin'izao fiomanasika mipaka izao amin'izao dia sady ady izao izy Jesoa mpiarabelona miaradalana amintsika ka samy asapa isika fa isika sy raikiraika aby nandre any Jesoa ka afaka ilaza fa izy tokoa ny mpamonzy raha izy ny mpamonzy dia dioviny ny fiainasika dioviny ny fosika ka raha miova ny fosika irehdrehitra ny fitiavana irehdrehitra ny fahamarinana irehdrehitra ny fihavanana ka amin'izay ampanjaka ny rariny sy ny hitsiny ampanjaka ny fihavanana tena marina ampanjaka ny fifankatiavana ka hiavao ny fiainasika ka engany isika ho tahaka ny lay vehivavy Samaritana ho chapelle velona tokoa any amin'ny quartier-sika anambara amin'ny manodidina ka amin'izay ny manodidina ilaza amintsika hoe sy noho ny filazanao sony no nonay fa ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonzy ny olona aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.